Lioka toko fahadimy ny andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahasivy amby telopolo farany. Lioka toko fahadimy ny andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa ny teny manao hoe: ary hoy izy ireo taminy, ny mpianatra jaona mifady anina matetika sy mivavaka, ary ny an'ny fariseo koa mba tahaka izany ihany, fa ny anao kosa mihinana sy misotro ihany. Ary hoy Jesoa taminy, mahay mampifady ny havan'ny mpampakatra va ianareo raha mbola ho amin'ny any ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro ary efa voaisotra ny mpampakatra hiala aminy, dia amin'izany andro izany vao hifady izy. Ary izy nanao fanoharana taminy koa nanao hoe: tsy misy olona mandritra lamba vaovao analany tabadamba hatampina ny lamba tota, fa raha izany dia mahatritra ny vaovao izy, ary ilay tabadamba nalaina tamin'ny vaovao dia tsy mifanaraka amin'ny tonta. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tota, fa raha izany ny divay vaovao mahatritra ny siny hoditra, ka horaraka ny divay sady ho simba foana ny siny hoditra. Fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao anaty siny hoditra vaovao. Tsy misy olona rehefa misotro ny divay ela no maniry ny vaovao, fa hoy izy ny ela no tsara. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Andriamanitra izany tokoa no tononkira entinay mangataka ny asan'ny fanahinao masina, hampianatra anay manoloana ny soratra masina voavaky teo, mba ho toy ny lohataona mampitsimoka zavatra vaovao eo amin'ny fiainanay ane izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Petraka ianareo ry havana. Manoloana antsika ary araka ny fandaharana Mofonaina ny Lioka toko fahadimy andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Ny Lioka toko fahadimy efa novakiana teo, andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny farany. Tamin'ny heriny isika dia tao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahafiry, milaza ny antsonany levy ihany. Toko fahasivy izy iny. Afa-dilo ny karatra Mofonaina. Toko fahafiry. Izay ny anarantsika tamin'ny heriny a. Toko fahasivy andininy fahasivy hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny tapany faharoa amin'ny tantaran'ny antsonan'ny levy manomboka eo amin'ny fanamariana nataon'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ny amin'ny fifadikanana no anomboan'ity Mofonaina ity. Ho an'ny Matio moa dia manomboka tany amin'ny fiantsona an'ny levy. Filazantsara araka ny Lioka izay misy toko 420 na ho ary toy izy. Aza mamaky soratra. Dokotera ny mpanoratra, Lioka mpanao fanafody, hoy Paoly apôstôly. Tsy bikika akory izany fa dokotera, mpitsabo. Izy koa no nanoratra ny asan'ny apôstôly. Mpahay tantara koa izy. Nanoratra ho an'ny jentilisa ny filazantsara ka ny Lioka dia mitodika amin'ny jentilisa indrindra. Na koa izy mpiara-miasa akaiky tamin'ny Paoly. Zay angana ny rano Paoly taminy, fa i Paoly le faharofy nina dokotera eo akaikiny eo. Zay mihitsy. Inona koa? Izy dia Grika. Izy no any jentilisa amin'ny mpanoratra ny Baiboly. Ny safiry ny nanoratra ny Baiboly, boky ao amin'ny Baiboly.
azafady 9 fotsiny be ny boky 9 fa ny mpanoratra tsy 9 lesony katekomenta 100 no nanoratra ny boky ao amin'ny baiboly zay hita remarika zay manamarika ny baiboly zany izy zany ary Lioka irery no tsy israelita amin'ny mpanoratra fa jentilisa grika izy dokotera sady mpahay tantarako pikaroka ao amin'ny Lioka toko voalohany andininy 7 moa dia misy filazana hoe tena ny fitorany tsara ny soratra napetrany atao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Amin'ny pikaroka sasany dia milaza fa 5 nanoratra ny boky rehetra ao amin'ny baiboly fa ny raisitsika dia ny hoe 70 satria izay no mifanandrify amin'ny isa manamarika ny fivavahantsika kristiana 70 andro tany anefitra 70 andro ny fahadianina sy ny sisa sy ny sisa. Eny ary mbola misy hafa ve tianareo lazaina mikasika ny filazantsara araka ny Lioka? Ny tany sandrery andiny Tsoratra Masina ao amin'ny Lioka tena hoe fiainanao, tadidinao, mazara ao amin'ny hafa. Zanake tonga dia ho ambavy satria tadidy sy fiainana. Ahoana le izy? Iza olo le asaina tiavina dia mivadiny sasany indraindray tsy tiany nefa ny fahavalo aza asain'ny tompo tiavina. Tsy ny namana ihany zany ny asain'ny tiavina fa ny fahavalonao koa. Mihoatra be mihitsy ty fandaminan'ny tompo ty Lioka 4 zay indray fa miverina. Inona le izy? Dia jereo koa io fa any amin'ny Matthieu 4 tadidinareo ve? Sady 4 io any amin'ny Matthieu no 4 io atao amin'ny Lioka. Tsy mofo ihany no iveloman'ny olona. Ndao aloha jerena le Matthieu toko 4 fa sao dia teniteny foana kosa pasiteraka. Tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay laoky ny vavan'Andriamanitra. Fa ho an'ny Lioka dia tsy mofo ihany no iveloman'ny olona. Nahoary sika tsy dia nahita firy zany tsika tato amin'ny Lioka. Inona le izy? Tsy mety reraka mandrakariva ka tsy mivavaka. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. 19-10 tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Resaka tamin'izy io Zakaiosy. Tsy misy tadiditsika mihitsy ve any amin'izany Lioka toko 5 zany. Tantaran'ny zanakadala, ny farantsakely. Fifaliana. Lazaiko aminareo fa izy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Manota iray mibebaka, fifaliana be. Eny ary ireo misy andiny Tsoratra Masina vitsivitsy izay tsara ampatsivina antsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka ho fiainantsika koa. Vakitsika aloha ny 1:31.
anankiray mitsangana mamaky mafy. Eo zany ny filazanany amin'ny hoe Jesoa ane ty ho anaran'ny mpamonjy ty jereo tsara fa nataon'ny mpanoratra ho zava-dehibe mihitsy ilay anarana hoe Jesoa. Jesosy moa zany ny voasoratra fa sika efa mamolaka ny hoe Jesoa. Inona koa 1:37 fa tsy isy sy ho tanteraka ny tena rehetra ataon'Andriamanitra. 6:31 ao amin'ny toko fahenio efa nanamarinina matsika andininy anankiray fa tena manan-karena soratra masina ho fiainana. 6:31 ary arak'izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa. Rehefa tianao kapohana ianao zany dia kapohy ny hafa. Rehefa tianao vazavazaina ianao dia vazavazao ny hafa. Rehefa tianao tambatambaza ianao dia tambatambazy ny hafa. Tsy izany moa ny dikan'io. Mora kely ny ilay miaina rehefa miaraka amin'ny soratra masina. Zay tianao ataon'ny olona aminao dia mba ataovy aminy kosa. Manaraka 6:36 aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ho toetrantsika mihitsy zany mamindra fo. Tahadray zany tsika amin'io. 9:23 raha misy tanaraka aoka izy andany tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka. 18:27 zay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Efa nitsaroantsika fa tonga eo amin'ny fetra iny sika dia tadidio fa ny tompo tsy voafetra. Ny tsy haintsika hain'Andriamanitra. Tena tompo-pahasoavana ho antsika pino mihitsy zany. Dia mba mamerena kely hoe andininy tamin'ireo vitsivitsy voalaza ireo. Mba avereny kely hoe inona ny 6:31 teo. Mbola tadiavina lavitra be indray mbola tsy ao an-tsainy. Inona ny 6:31 teo mba ho tadiditsika dia ho fiainana ny tanjony. Zay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa. Ny kendrentsika dia hoe mandalo amin'ny filazantsaraka ny Lioka sika dia mandray andiny soratra masina anankiray ho fiainantsika mba ho fantatra hoe nandalo tamin'izany sika. No tadidy hoe tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Efa nomariana amantsika teo ny 19:10 tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Afaka midiny sika eo amin'ny drafitry ny boky. Natolotra antsika eo fizarana 4 lehibe ialohavan'ny fanazavana ny hoe araka ny filazan'ny mpanoratra dia narindrany araka ny fizotra ny tantara ny soratra napetrany ato amin'ity filazantsaraka ny Lioka ity. Ny Lioka toko voalohany andininy 7
no milazan'izany. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe dia sitra kokoa rehefa nofotorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny andohany ny hanoratra izany aminao araka ny filaharany ry Teofilo tsara indrindra. Jereo fa ny filazantsara ka ny Lioka dia nanao zava-dehibe ny fahaterahan'i Jesoa tao amin'ny manodidina ny Krismasy, fa manginy ny anjely, ny filazan'ny anjely ny fahaterahany tamin'ny mpiandry ondry. Any amin'ny toko fahatelo izy vao manolotra ny tetiaran'i Jesoa. Izany hoe amin'ny Lioka dia tsy ny tetiarana amin'ny zava-dehibe fa ilay fanambarana ny fahaterahany Jesoa tamin'ny alalan'ny teny fampanantenan'Andriamanitra. Filazantsara araka ny Matteo dia jereo fa ny tetiarana no mandeha voalohany ao amin'ny toko voalohany. Dia efa lazaina tamintsika koa ny hoe ny fanambarana ny tetiaran'i Jesoa ao amin'ny Matteo dia manomboka amin'ny Abrahama makamin'ny Josefa sy Maria, fa ho an'ny Lioka dia natombony ao amin'ny Josefa, zany mifarana amin'ny atao hoe zanak Seta, zanak'i Adama, zanak'Andriamanitra. Zereo ilay toko fahatelo mamarana ny toko fahatelo izay raha tsy diso ny andiny ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahafito amby telopolo ny fitantarana ny tetiaran'i Jesoa. Filaharana zany ho an'ny Matteo tetiaran'i Jesoa aloha zay zao fitantarana ny fahaterahan'i Jesoa manodidina ny Krismasy. Ho an'ny Lioka ny fahaterahan'i Jesoa manodidina ny Krismasy aloha vao ny tetiarana. Dia metsoro menoatra koa ny tetiarana fitantaran'ny Matteo mihoatra amin'ny fitantaran'ny Lioka. Ny Matteo dia maneho ny zanaky ny teny fikasana an'i Jesoa. Filazantsara ka ny Lioka dia tena maneho ny maha olombelona ny Jesoa ary manamafy ny hoe zanak'Andriamanitra i Jesoa. Ao amin'ny andininy fahafito amin'ny telopolo farany hoe zanak'i Seta, zanak'i Adama ary zanak'Andriamanitra, sady olona no Andriamanitra i Jesoa. Dikany daholo zany zany rehetra zany. Ao amin'ny filazantsara ka Matteo dia tena mahazanaky ny teny fikasana an'i Jesoa no ambarana, fa ato tena hoe sady olona i Jesoa no Andriamanitra i Jesoa. Ndao arysika ny drafitry ny boky toy ny tao amin'ny Matteo ny toko voalohany hatramin'ny toko fahaefatra mifarana amin'ny fakapanahy tany anefitra dia milaza ny fahaterahan'i Jesoa, ny tetiaran'i Jesoa, mombamomban'i Jesoa, mifarana amin'ny fakapanahy tany anefitra. Ny toko fahadimy hatramin'ny fahasivy dia milaza ny tantara ny fanompoana nataon'i Jesoa tao Galilea. Vao vita batisa izy dia naharesy ny fakapanahy dia nandrozy tamin'ny fanompoana izay nataony tao Galilea. Mandroso ihany manomboka eo amin'ny toko fahafolo hatramin'ny toko fahasivy ambin'ny folo tapany voalohany dia fitantarana ny dian'i Jesoa miala ao Galilea makany Jerosalema hiditra ny herinandro masina. Toko fahasivy ambin'ny folo tapany faharoa dia mitantara ny alahady ny sampandrofy fanombohan'ny herinandro masina ny akaran'i Jesoa tao Jerosalema. Ary mifarana amin'ny fitantarana miavaka ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty amin'ilay fiaoran'i Jesoa, fiarahan'i Jesoa lalana tamin'ny roalahy nakany Emaosy. Miavaka ny fitantarana ny nitsanganan'i Jesoa ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Dia ny milaza ny akaran'i Jesoa any an-danitra tsy ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahaefatra amby roapolo fa any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany.
dia tena mifanohy mihitsy zany ireo soratra nataon'ny Lioka ireo, azo atao hoe tome 1 sy tome 2 anareo mpamaky boky. Tome 1 Lioka, tome 2 dia ny asan'ny apôstôly, fanohy ireo. Dao indray tsika famaritana ny texte sy rakobolana. Ny texte eto ambany masontsika arak'izany dia ao anatin'ny fizarana milaza inona? Ny asa fanompoan'i Jesoa tao Galilea, ny fanomboana indrindra, fiantsoana any Levy. Mario fa ny fitanisana ny anaran'ny apôstôly amin'ny filazantsara araka ny Lioka dia mbola lavidavitra any amin'ny toko fahaenina. Hividianan'i Jesoa ny apôstôly 12 ao amin'ny toko 15 izy efa milaza ny antsoina ny Levy ho apôstôly. Fiantsoana ny Levy ny eo amin'ny tapany voalohany atao amin'ity anjara mofonaina antsika ity, hatreo amin'ny 2:30. Rehefa nantsoany Levy nanao ny fanasana dia niarakinana tamin'ny mpanoty Jesoa. Ity anjara mofonaintsika ity dia mitantara ny resaka nataon'ny fariseo sy ny mpanorandalàna tamin'i Jesoa mikasika ny fifadikanana. Dia manampy fanazavana ny amin'ny fanoharana i Jesoa, ny lamba vaovao atapina lamba tota, ny divay vaovao atao anaty sy ny hoditra tota. Tsy mifanaraka izany. Hoy Jesoa entiny manazava ny fidiran'ny fampianarana vaovao entiny eo anoloan'ny fandavan'ny jiosy izany fampianarana vaovao izany. Dia indreo misy rakobolana anankiroa indray, ny hoe mpampakatra izay misongadina atao anatin'ity texte ity sy ny hoe divay vaovao. Mpampakatra dia ilazana indrindra ny Jesoa ao amin'ny Soratra Masina. Voambolana filaza matetika ao amin'ny filazantsara sinoptika ny voambolana hoe mpampakatra. Io ny teny Grika ilazana azy na fios. Na moa dika ny sobakaka. Asao anany grenouille. Inona ilay sakafo lazainy tonga dia mimpahandro sakafo mahazo. Dia ino ny atsarovana azy ilay teny Grika na fios. Io ny fonetikany mpampakatra. Rehefa mahita manao mariazy zany sika dia manondro an'ilay zatovolahy ny mpampakatra. Fa tsy sika vehivavy mpampakatra fa ny zatovolahy no mpampakatra. Ary anoharana ny Jesoa eo anatrehan'ny fiangonana indrindra izany teny hoe mpampakatra izany eo amin'ny Soratra Masina. Dia miteny izany ny Soratra Masina eo amin'ny 4:30. Hoy Jesoa, mahay mampifady ny havan'ny mpampakatra va ianareo raha mbola ao amin'ny any ny mpampakatra. Voambolana miverina impiry izy eo anatin'ny texte eo am-penatanantsika. Ao amin'ny 4 izy dia miverina indroa, eo amin'ny 5 izy dia fiverenana 3. Voambolana anankiray miverina 3 ao anatin'ny texte. Izay foana ny lazaina amintsika rehefa miverimberina ilay voambolana dia voasokajy anisan'ny manandanjy izay ao anatin'io texte io. Dia niraisintsika hoe inona moa ny dikan'izany? Mpampakatra ny lehilahy ao amin'ny raharaham-panambadiana na lehilahy amin'ny fanorenam-panambadiana atao hoe mpampakatra. Rehefa amin'ny Soratra Masina dia anoharana any Jesoa eo anatrehan'ny fiangonana ny mpampakatra. Fantatsika ny amin'ny Apokalipsy misy an'ilay hoe fampakarambady ny zanak'ondry. Jesoa ny tondrona amin'izany. Jesoa zany no mpampakatra ary ny ampakarina dia ny fiangonana. Izay lazana hatrany amin'ny testamenta taloha fa tondron'Andriamanitra koa indraindray indrindra ao amin'ny Isaia hoe vadiny. Fanoharana amin'ny fanambadiana Hosea
sy ilay vehivavy iza ny anaran'ny vadinao zay matsinahy indray ry avatsika metomboka mi'je fa tsy hoe jejo aleo aloha vakina dia mba tadidy ry izy teneny fa zay iza tsara ameo le andininy ary anaran'ny vadiny io dia lasa izy naka ny gomera zanaka vaviny diblaimy fa le jezriela dia zanany izy anarany teo gomera zay zany mahatonga le hoe goma fiteny taloha zany zareo memeny olona taloha eny ary andao ary sika mandroso indray sika zay le hoe mpampakatra anoharana ny Jesoa eo anatrehan'ny fiangonana ny voambolana anankiray izay miverimberina tokoa dia le hoe divay vaovao neos vaovao oinos divay izay mariky ny fifaliana moa teo amin'ny fiaraha-monina jiosy dia nataon'ny tompo fanoharana manokana raha-panambadiana tsy misy divay dia tsy fifaliana zany dia izay ny fampangaram-bady taokana misy ny divay tsara indrindra rehefa niotrika hery eto dia divay vaovao zany hoe le divay mbola tsy niotrika mbola tsy masaka ka amin'ny jiosy dia tsy matsiro zany indin'ny fahasivy amby telopolo moa dia ambaran'i Jesoa hoe ny divay ela no tsy misy olona rehefa nisotro ny divay ela no maniry ny vaovao fa hoy izy ny ela no tsara dia anoharana kosa indray ny fampianarana vaovao nentin'i Jesoa ny divay vaovao fifaliana vaovao nentin'i Jesoa fampianarana vaovao nentin'i Jesoa ny zava-baovao nentin'i Jesoa izay tena sarotra tamin'ny jiosy izay nanaraka ny fomba andrazana ny nandray azy izay no anoharan'i Jesoa ny fampianarana eto divay vaovao ilazana ny fampianarana vaovao nentin'i Jesoa ny fiainana vaovao nentin'i Jesoa fifaliana vaovao nentin'i Jesoa ny divay dia famantarana ny fifaliana ao amin'ny soratra masina andremy rehefa mandray fanasany tompo dia miketrona be fifaliana fa mahagaga tsy mba hoe tsinitsinitsinitsin manjary mitavatava efa hitanareo hoe manandraka poaka ny mpitandrina raisy hany efa iny ny tsinitsinina kapobeny dia falifaly daholo amin'iny eny ary mandrosy any sika foto-kevitra manandanja ato amin'izao texte izao voalohany eo amin'ny andiny faefatra amby telopolo dia azo amoahana hoe ny fisiany Jesoa eo anivon'ny fiangonana na eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao dia miteraka fifaliana izy ilay mpampakatra isika no ampakarina lanonam-panambadiana no atrehana miaraka amin'ny Jesoa ny fisiany Jesoa eo anivontsika eo amin'ny fiainako manokana sy ny fiainanao dia hiteraka fifaliana toy ny fifaliana amin'ny andro ny fampakarana teraka fifaliana zao le soratra masina andiny faefatra amby telopolo mahay mampifady ny havan'ny mpampakatra va ianareo raha mbola ao amin'ny any ny mpampakatra
papankatrio dia ny fampakaram-badiny zanak'ondry dia tena lanona be mihitsy ataoko anaty farankososina hoe ohatrany famadiana milona ela be ao fa tsy hoe isapotsy amin'izao ka hatramin'izao fa tena hoe fampiatrasa miandry ny papakatra dia mihira ny ohatrany hoe fille d'honneur sy ny garçon d'honneur mihira miandry ny papakatra amin'ny alina sa amin'ny oviana fa tany mafana moa ny jiosy dia amin'ny alina ny azy ny tena lanonana dia iny ilay hoe dia miadala sy dia miendry ohatran'izay fa tena lanonana be alanonana mitohy tsisy fifadikanina izany rehefa andro fampakarana dia izay ny tia ny tompo lazaina andro fampakarana ny fisian'ny tompo eo anivon'ny fiangonana ao amin'ny fiainako teraka fifaliana izany tsy tokony ho fisaonana tsy tokony ho fifadiana izany akory tsy milaza hoe ay izany tsy tokony hifadianana indray ny fiangonana tsia fampianarana hafandray andray ny texte milaza hoe iny karazana iny dia tsy afaka raha tsy amin'ny vavaka sy fifadikanina ihany midikany amin'ny fotoana sasany dia ilaina ny fifadikanina fa ny fimariana fotsiny hoe eo Jesoa feno fifaliana ny fiangonana eo Jesoa fifaliana ny fiainako sy ny fiainanao araka ny soratra masina hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo izay ny foto-kevitra voalohany araka ny andininy fa 4:30 ny fisian'i Jesoa eo ny fotsika eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao dia fifaliana toy ny fifalian'ny fampakaram-bady fotoana fampakaram-bady ny faharoa ny fanavaozana entin'i Jesoa amin'ny alalan'ny fahasoavana miantso ny mpanota dia tsy azo afangaro amin'ny lalàna Paolo moa dia mandaa kitsyranony amin'ny hoe ampiarahana ny lalàna sy ny fahasoavana fa ny fampianaran'ny fiangonana kristiana dia ny hoe mivelona amin'ny fahasoavana isika ary miaina amin'ny fahamasinana satria efa voavonja dia izay no manosika hanaraka ny lalàna sy ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe ny lalàna sy ny sitrapon'Andriamanitra tanterahako no azoko famonjena tsy azo afangaro mihitsy ny fahasoavana izay zavatra vaovao entin'ny tompo miara-miosina amin'ny mpanota miantso ny mpanota sy ny lalàna jiosy izay heverin'ny jiosy fa fenitra tsy maintsy arahana azahoana famonjena fahasoavana miantso ny mpanota tsy afaka hifangaro amin'ny lalàna hiantoka famonjena izay ny faharoa ny fahatelo eo amin'ny andininy 4:30 sy 5:30 miverina kely eny sika inona ny foto-kevitra azo raisina ny fanompoana an'Andriamanitra dia tsy fehezin'ny fombafomba tsy fehezin'ny fombafomba ny fanompoana an'Andriamanitra ny fifaliam-pamonjena no tena zavatra inona ny tiana holazaina amin'izany rehefa ny fombafomba no voizina ao amin'ny fiainan'ny fiangonana dia maninona ny olona mikaikona ny olona fa rehefa ny famonjena no toriana sy iainana dia maninona ny olona faly ny olona raha toriana sy iainana ny famonjena ao amin'ny batisy dia faly ny olona fa raha zay na fahapetraka ho lalàna ny batisa dia mikaikona ny olona zay izany ny antireo dinika samihafa mba tsy hahatonga ny fombafomba toy ny batisy sy ny fandraisana fanasan'ny tompo ho lasa hampikaikona fampivelatra ny olona amin'ny famonjena zay fombafomba atao batisy mamenatra olona mbola tsy vita batisa foana hatramin'izao tsy resaka n'izany io tsy fombafomba fa tena fiainana mpifaliana ny famonjena no zava-dehibe izay ilay hoe fifaliana ny fanatrehan'ny tompo fa batisa tsy misy fanatrehan'ny tompo izany dia zavatra hafa ny fahavononanao andray zavatra vaovao io moa dia mifanandrify amin'ny lohahevitry ny perikôpantsika ity perikôpy ity dia mampirisika antsika mihitsy hoe ndeha hiavao fahavononantsika andray zavatra vaovao avy amin'ny Kristia
no andrandraina fa avonona iavao andray ny fanavaozan'ny Kristia no andrasana amintsika. Hoy ny andininy fahasivy amby telopolo. Tsy misy olona rehefa nisorosy ny vaela no maniry ny vaovao fa hoy izy ny ela no tsara. Sarotra amin'ny olona mihitsy mandray zavatra vaovao zany na dia isika fiangonana azy. Taloha ohatran'izao ansaina daholo ny tamin'ny andron-dra salama rehetrarehetra. Taloha ohatran'izao koman'ny raha miverina amin'ny vary ampango sy ny ramivolo. Ny fanoharana dia ny hoe sarotra amin'ny olona ny mandray zavatra vaovao. Tamin'ity texte ity eo anatrehan'ny Jiosy izay nifikitra mafy tamin'ny lalàna ny fampianaran'ny fariseo. Eo koa moa jaona mpanao batiza izay lazainy eto amin'ny fahadianana matetika ny fiaraha-monina fa tonga kosa i Jesoa tonga dia resaka sakafo be ary tsy sakafo be misy olona hoe lazaina fa masina sy ny sisa fa sakafo iaraha-mihinana amin'ny mpanota. Tena tsy zakan'ny fiaraha-monina Jiosy zany. Ianao milaza ny fahamasinana, ianao milaza ny amin'ny famonjena, ianao milaza fampiarahana be dia be ny amin'Andriamanitra sy ny Mesia nefa ianao ty miara-mihinana amin'ny mpanota. Zavatra vaovao tsy zakan'ny Jiosy zany. Dia izay ny ambaran'i Jesoa hoe ilay zavatra nahatamana teo aloha dia tsy voasolo, tsy moramora soloina ny vaovao vetivety. Ilay divay mbola tsy niotrika tsy atakalon'ny olona ny taloha mihitsy. Dia na fiainantsika ankehitriny dia sarotra ny hoe ry fiangonana miavao ndeha hiavao. Efa ahoana indray e? Talohany izao e? Fa ahoana indray e? Mpitantrina indray nga zany zao? Maninona raha pastera ihany ny antsoina azy? Ndeha hiavao. Misy an'izay fahasarotan'izay. Misafidy ny olona, sarotra amin'ny olona. Tsika maka ny toeran'ny Jiosy eo anatrehan'ny fampianaran'i Jesoa fa tsy izay efa afaka mamitsika ny fampianaran'i Jesoa ankehitriny fa hoe io ilay fiaraha-monina Jiosy dia tsy nanaiko mora ny fampianarana etin'i Jesoa izy. Io ilay divay tota izay tena mbola tsiriritin'ny olona sy tadiavin'ny olona tsy manaiko mora isotro divay vaovao izy. Io ny lalàna sy ny fampiarana momba an'izany irairain'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna fa tsy manaiko mora ny fahasoavana entin'i Jesoa izy. Ny fahadimy farany dia tadidy io fa ny fiombonanaina amin'ny Jesoa no tena fiainana fa tsy ny fifadikanana no atao fototra. Ny mpanota izay niara-ny sakafo tamin'i Jesoa ny zaran'ny fiainana izay no zava-dehibe tokony ho jereny fa tsy ny fifadikanana. Dia mbola atao safy be mantsina hoe ninona fombafomba izay iainantsika fiangonana rehefa tsy mampiombona aina anao amin'ny Jesoa zany dia tsinotsino. Natapitra ho ataonao daholo ary ny fandaminana rehetra amin'ny fiangonana hatraminao hoe za zao dia za zao dia za zao dia za vitan'izao dia za vitan'izao dia vitan'izao nefa tsy niteraka fiombonanaina tamin'i Jesoa zany dia tsinotsinona. Natapitra voatetinao nanomboka any amin'ny batisa ka hatramin'ny fanokanana mpitandra hatramin'ny jobily fisotronono hatramin'ny mpiandry za efa zao vao nanao TPM zay vao mpitandrina zao ahatra hatramin'ny fisotronono zao nefa tsy niteraka fiombonanaina tamin'i Jesoa zany fa fombafomba ihany dia tsinotsinona. Zay raha fehezana ny foto-kevitra ngezabe ato amin'ity perikopy ity io fahadimy io ilay foto-kevitra fahadimy. Dia ary hiazakazaka isika amin'ny fampiarana. Raha nambara fa ny fisian'i Jesoa eo anivon'ny fiainako sy ny fiainan'ny fiangonana ny fiainanao no fifaliana aoka mba hitombo hatrany ny fifandraisantsika amin'ny Jesoa. Mba ho feno fifaliana ny fiainanao. Ny mampitombo ny fifandraisako sy ny fifandraisanao amin'ny Jesoa dia ny fahazotoantsika amin'ny Soratra Masina sy ny Vavaka. Ohatrany hoe miresaka foana amin'ny olona io ianao. Tsy zany moa. Dia lasa miombona foana. Fa hoe avelanao eny fotsiny ilay olona tsy matotra ny fifandraisanao
fa mifandray ianao andro, mifandray ianao alina, dia matotra ny fifandraisanao. Ohatran'izay koa raha tianao ho tsara ny fifandraisanao amin'i Jesoa, tena ho tsaronao ny fifaliana miaraka amin'i Jesoa, dia aoka re amafisina ny soratra masina sy ny vavaka. Mazotoa miresaka amin'i Jesoa, hotsapana hoe tena ivo ny fiainanao i Jesoa. Ny fampiarana faharoa, aoka ho haintsika tsara ny foto-kevitra moa dia hoe ny fanavaozana entin'i Jesoa amin'ny alalan'ny fahasoavana mihoatra amin'ny lalàna. Tsy hifangaro ireo, tsy azo amperahana, tsy mifanipaka akory fa tsy afa-miaraka hoe samy fikirana eo raha Jesoa ampiana lalàna. Dia izao no fampiarana. Ho haintsika tsara ny manavaka, ny teo aloha tokony hialana, ny vaovao mety mandoka sy ny tena fanavaozana entin'i Jesoa. Raha tao misika hoe miavao dia tiany tsara araka ny soratra masina. Inona ny zavatra teo aloha eo amin'ny fiainanao tokony hialanao? Inona ny zavatra vaovao ohatry ny mandokanao kanefa tsy araka ny soratra masina? Ary inona ny tena vaovao indray ampianaran'ny tompo anao? Misy anareo zavatra telo ireo izay tsy maintsy diniantsika kristianina eo amin'ny fiainantsika, na rahoviana na rahoviana mandra-piavin'ny tompo. Mamaky soratra masina sika, vokatry ny famakitsikisy soratra masina, inona ny zavatra tokony esorina eo amin'ny fiainanao? Mamaky soratra masina sika, vokatry ny famakitsika soratra masina, inona ny zavatra vaovao eny amin'ny fiarahamonina mandokanao, toa manitona anao nefa tsy araka ny soratra masina? Mamaky ny soratra masina sika dia mahafantatra hoe ity dia vaovao araka ny Jesoa ka tokony ho raisiko, hiavaozako. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no marina. Tsy maintsy mandinika soratra masina foana sika hafantatra hoe zany zavatra taloha izany tokony hialana ary hirosoana amin'ny zavatra vaovao araka ny soratra masina. Zany zavatra vaovao, na ny zavatra vaovao hitan'ny masika izany dia mandoka fotsiny fa tsy araka ny soratra masina. Miteny indrindra ny amin'ireo fampianarana mivoivoy manodidina ny baiboly izay endretreny rentsika sy hitatsika ny tena tiana ambara amin'izany. Andreo misy zava-baovao toa mandoka fa jereo ny soratra masina araka ny Kristy ve zany ka mendrika hiavaozana tokoa. Mandoka antsika ny hoe batisa olon-dehibe, mandoka ny sasany, ahoana tena araka ny Kristy ve zany? Fa nanina moa Jesoa tsy natao batisa mbola kely? Mba valia tsotsotra hoe za zao dia mahita vala farany tsotra, jaona mpanao batisa ary zokony enim-bolana koa ahoana ny zazakely samy zazakely ve fanao batisa eo? Mba efa samy lehibe izy vao nataony jaona mpanao batisy batisy Jesoa. Fa nyvaliana braingina ohatrany efa tena marina ara-tsoratra masina, fa rehefa tena mandalina sika tsy ny taona no inona fa tena le hoe faharesen-dahatra ara-tsoratra masina. Ny zanak'Israely manontolo no nisitrika tao amin'ny niletika tao amin'ny ranomasina, nepita tamin'ny ranomasina mena, fa tsisy hoe ny lehibe ihany iny mantsy dia efa tandidon'ny batisa raha ny fampianarany fiangonana. Dia zany fandalinana ahazo avaly tsara ny fampianarana hafahafa le hoe vaovao toa mandoka nefa tsy araka ny baiboly. Za tsy manao hoe araka ny soratra masina, satria raha soratra masina ny sasany andinindray ihany ny azy ny soratra masina, fa araka ny baiboly dia ny baiboly manontolo. Dia valivalio braingana fotsiny amin'ny hoe jaona mpanao batisa teo le hoe faneniziny tsy natao batisa mbola kely. Iny mantsy ifikirana hoe Jesoa ary lehibe vao natao batisa. Eny tompoko, lehibe izy vao natao batisa satria jaona mpanao batisa mbola niara lehibe taminy. Dia izay le hoe tandremo e, fampiarana faharoa iny a. Fampiarana fahatelo a,
aoko voamariky ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy ny fiainantsika manontolo fa tsy hijanona amin'ny fombafomba mpivavahana fotsiny ihany. Tsy hijanona amin'ny fombafomba mpivavahana aty amin'ny fiangonana ny fiainantsika fa tena asehoany tsy hoe olom-baovao sika endretreny, olona efa vita batisika, efa mpandraisika, mpivavaka sika, tsy atao fombafomba fotsiny fa tena miteraka fiavaozana ao anatinao ireo fombafomba samihafa aty amin'ny fiangonana. Iny le hoe ataovy liturjia ny fiainanao andavanandro, tsy mijanona atiny hoe hideran'ny tompo fanombohana, hibebaka, ian'ny tenin'Andriamanitra tena fiainana na dia eny an-dalana azy. Ny fahaefatra ampiaritsika ny hoe hovonina andray fiavaozana na ny fampianarana manavao mandrakariva isika. Fa olona tena vonina hitondra fiavaozana koa eny amin'ny fiarahamonina eny. Aseho fa olona réformé tsika. Vonina hitondra fiavaozana ao amin'ny toeram-piasanao ianao, hitondra fiavaozana ao amin'ny ankonanao ianao satria avaozin'ny tenin'Andriamanitra isanandro isanandro. Ny fahadimy farany, aoko tsapatsika ao amin'ireo fombafomba mpivavahana tanterahantsika fa tena tafahombona amin'ny Kristy isika. Amin'ireo fombafomba manomboka amin'ny fiaraha-mivavaka, amin'izay asa vavolombelona atao, amin'ny fampitondrana atao, dia tsy mijanona ao fombafomba ireny fa tena mitondra antsika iombom-piainana amin'ny Kristy. Ireo ariavana no zaraina amintsika, mbola azontsika alalinina amin'izay fotoana ahafahanao manao izany, fa dia taridalana indreny ahafahantsika mahatakatra koa hoe tsara ny Soratra Masina ary misy fiainana vaovao hatrany entin'ny fandiniana Soratra Masina raha manao izany isika. Ndeha hivavaka isika. Misaotra anao Jesoa Tompo no ny fitiavanao. Nametraka anay manoloana ny Soratra Masina ianao tamin'izao maraina izao, ary mbola momba anay dia nitarika anay ahita andiny Soratra Masina maromaro ho fiainana, ahafantatra ny hevitra raketin'ny Mofonaina voalahatra tamin'ity fotoana ity. Ianao Jesoa ilay loharano ny fifaliana, ianao Jesoa ilay mitarika anay hanavaka ny vaovao ho raisina, ny tota tokony ho avela, ary tsy ho tratry ny fandriky ny vaovao manodoka koa izahay. Meo anay ny fanahy masina andinianay tsara ny sitraponao, hiavaozanay isanandro, mba tsy hijanona ho fombafomba fotsiny izay ataonay amin'ny fiaraha-mivavaka, fa tena ho zary fiainana, ahitana taratra fa olony fiavaozana izahay, olom-baovao ao aminao Kristy izahay. Tonononay hoe ho ampelatananao indray ny fandaharam-potoananay amin'ny tontolo andro, ny fiainanay ara-ankonana, ny fiainam-pirenenay, ny fiainan'ny fiangonana metranao anay, ny synodam-paritany izay miandrandra, ny fivorim-be rahampitso sy rafakapitso, ny amin'ny fijoroany ny Fjkm vavolombelonao eto Madagasikara hatrany ampita an-dranomasina. Amin'ireny rehetreny dia fantatrao ny mahasoa sy mahatsara ny fiangonana mba hiavaozany araka ny sitraponao. Ary faly izay mamarana izany vavaka izany amin'ny ampianarin'i Jesoa manao hoe rainay izany an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny finoana ary mba ho tanteraka aminareo ny Tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahianareo aneny Tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny taviny aminareo ny Tompo hamindra fo aminareo, anandratra ny taviny aminareo ny Tompo hanome anareo fiadanana. Mandiana amin'ny fifalian'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.